raisitsika ohatra ny zavatra nitranga atramin'izao fampelezakevitra sy talohan'izay mialatsiny fa voatery anonona satria le gazety misy zareo neny namoaka an'le izy hoe ineny a ben'ny tanàna dada kosa ho filoham-pirenena ze olona rehetra nahitan'io lohateny io androany dia nagaga fa nitsamboatra dolidoly finony ty fifidianana ben'ny tanàna ve no atao sa fifidianana filoham-pirenena ary ny olona nahitan'ilay sary koa zay nitranga tamin'ny fahita lavitra tamin'ny televizion sy ny sisa dia mahita n'ilay ramatoa zay nivady no tena manao an'ilay fampelezakevitra fa tsy izy ny anarana Andriamatora Valomanana ny no entina manao fampelezakevitra io zany lay avy amin'le fanaovany zareo vazivazy taloha hoe rastare mangatabady ka ny anarany ray no entina fa indray mandrety ray a dia hoe olona tsisy atoraka tsy manana akory zay ho tokony hoentina amin'izany atao asany ben'ny tanàna zany a dia inona ny zavatra atao lay anaran'ny vadiny a no entiny satria lay anaran'ny vadiny manko zany hoe marika Ravalomanana zany a dia mipetraka ao amin'ny tadidiny be sy ny maro zany ary zareo mihevitra fa fitadidina tsara misy angamba manana fitadidina tsara no ny firehakevitra sy ny fironana fa ny zavatra misy kosa aloha zao hoe atramina nomboany fampelezakevitra nataona ny Ramatolalao Ravalomanana dia Andriamato marika Ravalomanana ny tena nanao fampelezakevitra izy ny tena misongadina hatramin'izao hoe atao hoe fomba fiady zany nefa zao azafitahana le vahoaka le teny hoe azafitahana le vahoaka zay mahafony zavatra be dehibe lay teny hoe idada kosa ho filoham-pirenena io sy ngianiko manokana ho filoham-pirenena amin'ny ahoana neny ben'ny tanàna dia dada ho filoham-pirenena ozy le gazety mbola fifidianana ben'ny tanàna no atao dia efa mandrangarinanga ianao hoe idada ho filoham-pirenena kosa ho filoham-pirenena ny fitetika nitrangany tao amin'ny anteny miera-pirenena tao teo hoe le hoe hosolona ny premier ministre anaovana motion de censure ny sasany mitsendriny déchéance misy tetika daholo ny reny fa asa natsapany vahoaka ny zavatra misy amin'ireny a dia ny olona tena atao hoe nahery vaika tamin'ny fitariana an'ireny déchéance sy ny motion de censure reny a dia olona tokony andraikitra ao amin'ny timma manonona olona amin'izany tsika ty zavatra ny baribary zany Ramatoa anitra vice président ny assemblée nationale tena izy ny tena ny fofotra mafy tamin'ny fikarakarana ny déchéance fikarakarana ny le motion de censure satria mbola mipetraka foana io tetika io hatramin'izao izy voalaza io hoe idada kosa filoham-pirenena tsy afaka manao fanonganam-panjakana zareo satria sarotra zany anaovana fanonganam-panjakana zany dia ty amin'ny rafim-panjakana ty no ampiasaina nampiasaina ny anteny miera-pirenena mitsefitra nampiasaina ny anteny miera-pirenena anao motion de censure mitsefitra zao ndray any amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ndray zareo no mametraka ny hoe ineny a ho ben'ny tanàna dada kosa filoham-pirenena zay no tiana istonana ny sainareo mpifidy amin'izao fifidianana zao misy tetika maizinao ny fametrahana ny Ramatolalao Ravalomanana dia tetika mialoha ny taritana ny olona ametraka ny Andriamatora Ravalomanana ho filoham-pirenena eny samy manana safidiny mety azo atao zany fa izao kosa mbola tsy adininy vahoaka mbola tsy adininy Tananarivo ny zavatra nataon'Andriamatora Valomanana tamin'ity tanàna Tananarivo ty raha tadiditsika ny namotim-potehana ny tanàna Tananarivo ary nametrahana azy ho anisany atao commune farahidiny nefa commune anankiray manana statut manokana ane manana fizaka tena manokana zany atao commune Tananarivo renivohitra zany nefa dia tamin'ny andro Valomanana dia nipotipotehy mihitsy le izy a dia naleony a nandrangarangany any Tomasina izy a nametraka zavatra hoe anao an'izao ny Tomasa anao an'izao ny Tomasa tadiditsika rehetra angambany zany zavatra zay aloha momba ny tanàna Tananarivo a zay atao hoe tadiavina ifidy any Ramatolalao amin'izao fotoana zao mialatsiny matombo teny anaran'olona ao Ramatolalao dia ity zavatra nivoaka ny gazety ty a efa nivoaka pahabe maso ty ka tsy maintsy jerena kaiky hoe inona ka io ho ben'ny tanàna Ramatolalao dia dada kosa filoham-pirenena ho filoham-pirenena amin'ny ahoana inona nikendrena amin'izany lalana makay zany izorana zany aoka ho tadiditsika fa ny zavatra maloto rehetra nataon'ny Ravalomanana
na teto Antananarivo zany na tany amin'ny rafim-panjakana any zany na tany Tomasina any zany amin'ny fangalanany fananam-panjakana iranio mbola mipetraka ao amin'ny fahatsiarovan'ny olona daholo zany zavatra zany ny hoe io rangaha io a marina fananamboatra lalana izy na vitan'izao izy tsy azo laviny zany fa izao kosa tsy azo adinonany hoe maro loatra ny zavatra tsy nentina taon'izany atao maro karavalomanana zany a teto amin'ity fireneny ity ka raha io no entiny ramatolalao arangarangana isaky ny misy fisehoana imasom-bahoaka de mifampitanatana de mitsopakopatanana kely de hoe zany no akaiky ny njaha maro karavalomanana diso lalana izy satria tsy izay mihitsy no antarika ny vahoaka an'Antananarivo a ifidy an'izany atao lalao ravalomanana zany satria nao diso lay tetika zany andriamatoa maro karavalomanana zany a mahavory olona tsy seroa satria misy fomba fanaovana an'ireny famorina olona reny ane de mahavory olona fa tsy zany akory tsy milaza ao de fa mankasitraka azy ny fona Antananarivo ty tanàna Antananarivo ty misy alahelo ty tanàna Antananarivo ty amin'ny famingavingana ny tena zavatra masina indrindra teto Antananarivo a de tamin'ny reny hoe tamin'ny resaka rova reny raha tadidinareo tsy amoafo tamandro zay a izany ve ny olona atao hoe hofodina ho be ny tanàna Antananarivo ny vadiny zany olona zany inona ny mbola kenreny eo zany misy tetika hafa ao a ho filoham-pirenena zany hoe dada kosa ho filoham-pirenena averimberina zany zavatra zany a mbola fifidianana be ny tanàna re zao no atao hoe asehoy ny mahalalao ravalomanana hoe may aho a na vitan'izao sy zao a zao ny mba fahaizako etiko a zao ny zavatra vitako izay no eto fa raha io hoe fanaovana mielohan'ny andriamatoa maro karavalomanana de diso tetika anao a ka na de zany le anao diso tetika zany a de fa mampiahiahy be hoe ngo de ho fitaovana kosa renao hoe mbola manao sao de fitaovana za mbola sao de fitaovana zay de fa mahita fa fitaovana hatram'izay zany lalao ravalomanana zany a na ampiasain'io andriamatoa maro karavalomanana io na mbola izy any andafy ara de nalefa hitsidika ny reniny taty izy a de natao fitaovana anao politika zao ndray de mbola atao fitaovana mitresaka be ny tanàna ty asa isy teny ngambo ina loatra rany de tsy tiavan'ireo olona amin'ny Free Fm reo a any lalao ravalomanana sao de matahotra atahotra n'iza lalao ravalomanana ve de atahorana ny alany azy eto tsy mahatoko zay ny alany azy eto mahasamanao fanambo zay hoe raha ny olona salamin'io zay misy ny atao hoe alahelo na Antananarivo ny vadiny de hoe io no fidina Antananarivo eto de mihevitra ny olona eto Antananarivo eto kentrina sy adaly zany a raha mbola hifidy an'izany olo zany misy olona mpakaty azy ekena maromaro izy reo fa tsy mahavoafeny tanàna Antananarivo zany zavatra zany hoe izany no hitondra ny tanàna Antananarivo a ny olona efa fantatra salam'izany hoe inona moa no andamosiny zany raha matony zany raha sanatry lany eo raha sanatry lany eo izy andriamatoa maro karavalomanana no hibaikony io inona ny zavatra hibaikony azy ny fibaikony azy de ny fanaovana fandraharahana zay foana ny an'le rangaha any amin'ny fandraharahana izy de tena katraka maranitra ary tena nahavita zavatra be dehibe izy nefa petsaka ny olona voaisakitsaka tamin'ny fandraharahana matota fita lavitra andriamatoa maro karavalomanana de betsaka ny olona voaisakitsaka eo amin'ny tombotsony ny mpandraharahanamany ny olona ny arany asaminy zay io de mahalala olona zay niarany asaminy a na vita zavatra be dehibe momba ny atao fanaovana reny kojakoja na glasy reny ohatra reny le zavatra nataotao amin'ny tao reny a nampananteneny zavatra be dehibe rehefa azo ny tadiaviny de nydakany le olona de nialamaina izany ve ny mbola averiny atao amin'ny firenena ny olona salam'izany olona mpamitapitaka olona salam'izany zany io mbola mipetraka ny tany rehetra zay nangoniny le rangaha iny nalay ny fananam-panjakany ariony nalay ny fananam-panjakany ariony izany eto an'ireny vohitra zany a afa-tsy ny any amin'ny faritra ny any amin'ny faritra any a be dehibe ny zavatra lasan'io rangaha io ny eto Antananarivo de fa iaratsika mahita eto ambany masosika eto zany zavatra izany ve no arangarangany ramatoa lalao fa raha ohatra koa izy hoe amaha renim-pianakaviana za re olona de renim-pianakaviana na vitan'izao a nanao an'izao ekena mety mijery azy ny mponina Antananarivo sy ny renim-pianakaviana Antananarivo fa tsy zany ny zavatra misy fa raha vao misy sehom-bahoaka kely de andriamatoa maro karavalomanana no hita voalohany eo akaikiny eo mifandray tanana de mitsopakopaka tsy zany no atao hoe voafidy anao zany satria diso lay tetika mahadiso an'lay tetika de hoe le olona leo akaikinao io a mbola misy casserole be dehibe tsy mba casserole hoe casserole le kelikely fa le tena mbola le mikarataka be reny mihitsiny hoe nietra-panjakana nanaovana tsirambina ny zavatra tsy voalohana atao salam'izao ny fananam-panjakana nalaina tary izany ve ny mbola amelomana azy hoe idada kosa filoham-pirenena mialatsiny zay tompoko fa
mety izy angamba hoe hevitra razafilasa am'irery zao tsy hevitra razafilasa am'irery izay mpanao gazety reto any hoe miainy feon'ny olole de mitondra n'le tenin'le olona eto hoe de le olona manaona ary le entina io ny teniny le olona zay hitanay fa hoe mahatsapa ny zavatra marina ary mahatsapa ny zavatra azo porofoina raha tadiaviny izany izy mitady ny porofo zany zavatra etra misy porofo mbola tsy maty any amin'ny atotataratasy-panjakana any ary atolotra anay le izy de hoe ty reny zavatra misy de zao ve ny olona mbola hitony reto nyresantsika teto moa nyresaka hoe le mictesel reny zao ohatra ny gasinety reny ahoana moa ny foronan'ireny toerana hoe zavatra fananam-panjakana zany atao any amin'ny habatseranany zany doanina zany nefa manontaniana reo ny mpiasany doanina manaona ny fahoriana reo mpiasany doanina reo tsy manao ny asany tsony ny mpiasany doanina fa de mistonina andeha ho fananany tico ny fomba fiasa eny amin'ny doanina amin'ny alalan'ny gasineta sy ny mictesel any tamatavy misy tantara be mipetraka dossier mipetraka any amin'ny tribunal ny toamasina mihitsy zany zavatra zany eo ny fangalarana entana any anatin'ny atao hoe chambre de commerçant sy any imporo any ny fangalarana conteneur misy etan'olona mipetraka dolo tsy mamorony zay matomasa amin'ny teniny zany misy taratasy antota taratasy apelatanana izany ve no zavatra ny rany reny olona mpiara-miasa amin'Andriamantola Valomanana reny ary mbola mipetraka amin'ny tramizao raha ny sasany izany ve no anaovana azy hoe idada kosa filoham-pirenena le kosa io manko nataitra anay hoe ahoana ary le olona nylazany eo aminay hoe mba avakio le gazety salam'zao de nahita koa izy de misy olona maromaro izy lazany hoe izany ty ve ty fifidianany ty fa tsy hoe fifidianany ifeny tanàna hitatana ny tanàna fa anaovana tety mpalorona ametrahana le rangahy io ndray mandeha amin'ny toerany de betsaka ny olona tsy manaky an'izany betsaka ny olona tsy makasitraka an'izany ka ity Ramatoa Laura Valomanana ty fitaovany io hatramin'izay ary mbola atao fitaovana foana mandrakandroany raisitsika ohatra akaiky fotsiny eto Antananarivo zao hoe mikipikely nareo de alao an'eritreritra inona dolo tokoa ny zavatra nitranga tamin'ny Andra Valomanana teto momba ny tanàna Antananarivo reny zavatra voalazany ireny be ny zavatra fananam-bahoaka sy nitsakitsahana teto be ny volam-panjakana zay nanaovana tsy rambona teto nanaovana firaisana petsapetsa amin'ny zavatra tsy marina petsaka dolidolo ny zavatra hoe olona mpandraharaha zay nitsakitsahana ny tombotsoany teto mba hampisongadina ny azy de nisongadina tokoa aloha ny orinasa tico satria izy ve ny filoham-pirenena ary izy ny tena tompony tico de ny sisan'izay de nipotsipotsehina ny tsindritsindrina izany zavatra zany ene de ao anatin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo dolidolo ny jerenany zany ka izany ve nomena vahana izany ve nomena tombondany eto amin'ny tanàna Antananarivo zay tsy manery an'izy iny ary tsy manany fahefanany an'izy an'izy fa mitarika ny fisainany mitarika ny fieritreretana hoe zay olona fantatrareo famendrika refidina fa ny olona sahala am'izany kosa mba halaviro ny ty tanàna Antananarivo ty fa efa nampitondra faisana ny tanàna Antananarivo ka raha misy olona vitsivitsy ianareo nahazo tombontsoa tamin'izy mivady reo de ianareo ngamba nifidy azy fa raha ny saramba be mbahoaka tsy hifidy an'ireo noviana